Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ringo tapany 5. Ny fanekeny Kourkou. Tamin'ny fifaliana feno no niazakazahany Ringo ho any an-tanàna. Maty ilay tigre, novonona izy. Ny rehare bato no ilay zokiny lahy. Mahavariana mihitsy ianao. Natahotra ve ianao nandritra ny fihazanan'ilay tigre? Natahotra be mihitsy. Saingy mivavaka dia tsy mitobotoboka be intsony ny foko. Azo antoka mihitsy fa sahiby groupe ilay vahiny fotsotry izany. Ilay niresaka tamiko momba ny Jesô. Avy, andeha isika keny aminy. Nanjavona teo amin'ny fiviliana manaraka izy rola indianina, ka hitany fa nanana olana i sahibo. Niraikitra tanteraka tao anaty fotaka ny fiara-jibo an'ilay misionera. Voatery nampiasa ny omby i Ringo na ahafahana nanala an'ilay fiara-jibo tao anaty fotaka. Vitsy izay, misaotra betsaka Ringo tamin'ny fanampianao. Tsy maintsy manao velomanao androany. Mety tsy antsony sika mandritra ny vanim-potoana maharitra. Tsara ho mandrakariva fa ny Tompo Jesô dia miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra. Ny janona matoky azy ary meza foana manao izay tiany. Tsy hitondra fifaliana ho anao ny fahotana. Mbola nananao ve ilay taratasin'Andriamanitra? Eny, tehiriziko ato anaty mamako ilay izy. Tazomy ao am-ponao ny ten'Andriamanitra. Azonao itokisana izany. Oh, eo am-pieritrretany eto tokoa, nanjavona ny zava-maneniko. Ny voaramena trany am-potitsofiny i Ringo. Iza ilay mpangalatra. Nafeno ny tao anaty tranotranainy ilay fitaovana. Nahafantatra izany ve i sahibo? Tsy manam-potoana intsony aho hikarohana an'ilay izy. Afaka manao izany eo amin'ny toerako ve ianao azafady? Raha hitanao ilay izy dia afaka terinao any amin'ny ramatoa Mery eny Andrenivohitra. Izy indray dia malala foana hoe aiza ny toerana hitoriako, dia izy indray no hanome izany ety amiko. Naforotry Ringo moramora ny tanany sady nosotony ny sofiny. Tahaka izany ny fanaony indianina rehefa manao fanekena. Tena fanekena Kourkou marina. Na tsy arory no tany an-tranony izy. Nahoana ny tsy nolazaiko taminy fa izaho ilay mpangalatra? Tena kanosa. Tompo Jesô, mbola afaka miaina any ve ianao? Nangalatra zavatra. Tena miala tsiny aho. Mangavanao mba hamindra fo amiko no fahotako, ka ampio anao izay marina. Amen. Inona ny zavatra tsara tokony atao rehefa sendra tahaka izao? Fantatry Ringo avy hatrany. Tsy maintsy mamerina izay nangalariny izy. Saingy mafy be izany. Ahoana no mety eritreretiny hafa momba azy? Nandre feo kely avy tao am-pony izy. Miteny hoy ilay feo hoe avereno any amin'ny tompony ny zava-maneno, dia ilamina indray ny zava-drehetra. Fantatrao ihany koa ve izany feo izany? Fantatrao ve hoe inona ny fomba atao rehefa avy nangalatra zavatra ianao? Ny valiny dia ao amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.